Miarahaba antsika indray izany manaraka ny fandaharana. Ny fandaharantsika androany dia laharana faha-efatra amby fitopolo. Fandaharana mitondra ny lohateny hoe torohay ny amin'ny fanoratana an'ilay taratasy handriasan-dahatra izany ny komity izay mifidy na mandray an'ilay mpianatra izany. Ilay mpianatra ao amin'ilay anjerimanontolo. Izany hoe ny lohatenintsika androany izany dia hoe torohay fanoratana ny taratasy fandraisan-dahatra ny amin'ny antony ny fidianana an'ilay anjerimanontolo. Ity taratasy ity moa izany azafady, ity taratasy ity moa izany dia tafiditra anatin'ilay ilaina eo amin'ilay fangatahana rehefa hianatra amin'ny anjerimanontolo. Io moa izany ny aty Etazonia no nitondrana azy fa na aiza na aiza izany dia mitaky an'ilay taratasy io, na io ilay antsoina hoe lettre de motivation. Miarahaba antsika rehetra ary amin'ny fanarahantsika hatrany ity fandaharana ity. Miarahaba ny mpiano. Ny hetsika asan'i Madagasikara no mamolavola ny fandaharana ary ny tenako Dr Jean-Luc Ravaloharmisy no nanomana izany sy manolotra an'izany ho antsika. Mankasitraka antsika mandrakariva amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandaharana raha vao izao izany ianao vao niaino dia arahabaina izany ianao miditra ao anatin'ny ireo izay mpanaraka tsy tapaka an'ity fandaharana ity. Saorana antsika rehetra izany, rariana ny ahitantsika sy azontsika tombotsoa amin'izany fandaharana izany. Zavatra kely izany aloha filazana kely fandaminan-draharaha kely. Nisy tamin'ny fandaharana omaly izany fandaharana fahatelo amby fitopolo dia nolazaiko tao fa misy filan-kevitra izany ho atao amintsika ao amin'ny Facebook, ao amin'ilay groupe Zarahay Mahasoa. Facebook groupe vondrona na Facebook vondrona izany Zarahay Mahasoa. Ao izany no misy fiangaviana napetrako ao izay angaviako mba handraisantsika rehetra anjara, angaviako isika rehetra mba handray anjara amin'ilay izy mba hizara amiko ny sosokevitra na izay zavatra heverinareo tokony ataontsika ahafahana manatsara ny fandaharana. Efa napetraka ao ilay izy dia mba miangavy antsika handray anjara amin'izany filan-kevitra izany. Ilay filan-kevitra io moa izany, ny fakan-kevitra io dia ilaina mba ahafahantsika manatsara hatrany ny fandaharana na mijery ihany koa raha any amin'ilay lalana tianareo hitondrana azy amin'ny fandaharantsika, na koa aza hoe jerena raha tokony ovana ny fandaharana na hajanona ny fandaharana. Arakaraka ny filàna izany satria izy ity dia izay zavatra ilain'ny olona izay mahasoa no atao ka raha tonga amin'izay sehatra ny amin'ny hoe tsy ilaina intsony ilay izy na koa tonga amin'ny hoe ovay ilay izy dia izay ny lalana hisoratsika satria manomana an'ireto zavatra reto dia anokanana fotoana mihitsy ka ny zavatra mahasoa ihany no atolotra eto, ny zavatra ilain'ny olona no atolotra eto dia izay no mahatonga azy izany manatsefika an'izay ka mba miangavy ry tompoko mandraisa anjara ianareo mba ahafahantsika izany mahazo ny hevitrareo ny amin'izay mety hoe lohahevitra tianao ampelabelarina, ny fomba hanaovana anazy, na ny olana hatrehana amin'ny fanarahana ny fandaharana, na ny fiaikana amin'ny fanarahana ny tari-dalana sy ny sisa na fanovana tanteraka ny fandaharana na koa fampijanona tanteraka ny fandaharana arak'izay filàna sy izay hevitra avy any amintsika mpiano fa dia mba miangavy antsika handray anjara amin'ilay izy. Miangavy indrindra tompoko ao amin'ny Facebook Zarahay Mahasoa, Facebook groupe Zarahay Mahasoa izany no misy an'izay fakan-kevitra izay. Misaotra sy mankasitraka tompoko. Androany ary dia resahantsika indray izany torohay amin'ilay fanoratana an'io ilay taratasy io na ilay taratasy izany entina ampahafantarana anehoana fandresen-dahatra an'ilay anjerimanontolo hoe ianao izany ny antony ny fidiananao an'ilay anjerimanontolo mba toerana ianarana fandresen-dahatra izany izy io. Averintsika kely ny efa voalaza tany aloha tany efa marobe hono resahana taminazy ity averintsika kely izay voalaza tany aloha tany fa misy karazany telo izany ireo fanontaniana alefan'ilay oniversite ilay anjerimanontolo asaina valintsika karazany telo ireo fanontaniana ireo. Dia isika tsy voatery ahazo azy telo ireo fa mety ny iray amin'ireo telo ireo no azontsika. Kajy fanontaniana voalohany dia ilay hoe lazao anay ny mombamombanao. Dia amin'iny izany ianao no manazava ny mombanao dia mandresy lahatra azy ny amin'ny antony fidiananao an'ilay anjerimanontolo miainga avy amin'izay ilay mombanao izay. Ny karazana fanontaniana faharoa indray dia lazainy hoe inona moa ny antony, tena anontaniana mihitsy hazavao anay hozy ny antony nahatonga anao te hianatra ato amin'ity anjerimanontolo ity. Izany hoe maninona ity anjerimanontolo ity izany no hitanao fa tsara indrindra, na koa hoe lazao anay izany ny tanjona tianao tratrarina raha ohatra ka hianatra ato ianao. Ny asokajy fahatelo fanontaniana fahatelo dia
meno lohahevitra anankiray zany ianao, iny zany le natsontsika hoe vakavakao dia tsikarao, menanao iny lohahevitra raha iny, dia manazava ianao iny lohahevitra iny iny zany dia hitsapany ny fahitana anao zany, fitsapany ny fahalalanao, ny fahaizanao mametraka mamoaka hevitra, ny fahaizanao mizara ny hevitrao. Zay koa zany ny antony io le fanontaniana karazany fahatelo. Ireo zany karazana fanontaniana mety ho azontsika. Ka no resahantsika androany zany dia ilay fanontaniana anankiray, ilay fanontaniana voalohany hoe lazao anay ny mombanao. Hoe iza moa zany ianao io dia mba lazao anay ny mombamombanao. Iny fanontaniana iny zany io matetika mitranga io. Ary eo moa zany dia eo amin'ny iray pejy eo ny angatahany soratanao na eo amin'ny 500 teny 500 eo. Io fanontaniana io zany dia ohatran'ny hoe mampatahotra be mihitsy satria tsy hita be eny ihany hoe inona moa zany ny tena kabaro resahako aminazy ity. Fa ny zavatra tena kendreny eto anie zany dia omeny tombotsoa ianao ahafahanao manazava aminy momba anao. Tsy mitovy amin'ilay CV io. CV manko lisitra hoe tamin'izao taona zah nanao an'izao. Fa ity tena anao mihitsy ny manao tantara. Manao tantara ny momba anao. Zay zany le atao ao. Dia amin'ity anankiray ity amin'izay le tantara momba ny fiainanao ny momba anao zay dia mijery lohahevitra iray na roa na telo ianao zany izay mampisongadina tsara mihitsy ny mampiavaka anao amin'ny rehetrarehetra. Tsy azo adino fa be dia be ny mangataka ary tsy voatery ianao irery no mangataka hianatra amin'ilay anjerimanontolo fa be dia be, misy anjatony le izy. Misy koa aza mety misy hatrany amin'ny anarivony arakaraka ny mampalaza an'ilay anjerimanontolo. Ka tsy ianao irery no mangataka eo zany, tsy ianao irery fa dia eo zany ianao no mampiseho reto avy ny karazana zavatra manokana na toetra manokana kalitao raha izay moa ny fomba hitondrana azy, toetra, fahaizana, fahalalana zay mampiavaka anao manokana, afaka mihitsy ianao amin'ny afaka mety hahatonga hazoliana aminao ka hanaiky an'izay fangatahanao izay. Zay zany no resahantsika androany. Dia ahoana ary ny fomba hamaliantsika an'izany an'io fanontaniana io? Dingana voalohany no resahantsika androany amin'ny fomba hamaliana an'io fanontaniana io. Dingana voalohany ihany no ataontsika androany dia tohizantsika manaraka indray ny dingana ambiny. Ny fomba hamaliana an'io fanontaniana io zany dia tsotra be. Ny dingana voalohany dia omanina aloha. Aloha omanintsika ny fomba hamaliana an'ilay fanontaniana. Dia mila manokana fotoana tsara zany ianao hieritreretana sy hanoratana ireo zavatra tsara ho fantatra momba anao mba ahafahantsika ihany koa zany ahafahanao mifantona hoe ity ihany no tena tiako resahana aminy. Ity zany no tena tiako resahana aminy amin'ilay taratasy io, ilay aminy lazaiko eo. Ireto no tiako soratana na ireto ihany no tokony soratana ao anatin'ilay taratasy. Voalohany indrindra, ny zavatra mila soratanao zany ao anatin'ny taratasy io dia hoe iza, mitovy an'iza moa zany ianao, na hoe iza ianao. Iza ianao. Tiana ambara eto dia izao hoe amin'ny toetranao zany dia inona ny karazana toetra izay tena mampiavaka anao indrindra. Dia misy amin'ireo le toetra ireo na ireo le fombafomba, fahaizana na fahalalana ireo, inona ireo toetra ireo? Dia ahoana ny fomba nahazoanao azy na nampivelaranao azy? Ahoana, inona le toetra, ahoana ny fomba nahazoana azy, ahoana ny fomba nampivelarana azy? Ohatra, anisan'ny toetra anananao ny mikiry, mitozo, na mikiry fatratra. Dia ahoana ny fomba nahazoanao an'izay? Soratanao zany. Io zany tsika io mbola tsy mampiditra anazy ao anatin'ilay taratasy soratana fa mbola manangona an'ilay zavatra rehetra ho soratana tsika io zany. Amin'ny teny anglisy ilay izy dia atao hoe brainstorming. Mbola manao kampitandroka amin'ny hoe reto avy zany ny zavatra tiako soratana. Voalohany, mila soratanao any manana an'izay lehilahy tsoratra izay dia hoe mitovy amin'izy ianao na hoe iza ianao dia jereo zany ny toetra mampiavaka anao, ahoana ny fomba nahitanao an'izay, nahazoanao an'izay toetra izay, na hoe fahalalana na io fahaizana io. Atao endrika tantara zany le izy eto ny fanoratana azy. Faharoa, inona ny fomba iantson'ny namanao anao na ny fianakavianao anao? Inona ny fiantson'ny fianakavianao anao, fianakavianao anao na ny namanao anao? Ianao zany raha miteny hoe izaho dia olona mitozo, miasa, fatratra, mikiry fatratra. Izay tokoa ve no ilazan'ny fianakavianao anao sa anao olona mora kivy? Na tena izay tokoa fa mbola misy toetra hafa ihany koa izay hitan'izy ireo aminao? Ilaina zany izay.
Raha ohatra zany ka ireo le havanao na ny namanao ireo zany manoratra ny mombanao, manao taratasy manoratra ny mombanao, dia inona no soratany mombanao, inona no lazainy mombanao. Anisan'ny fomba azonao marina an'io io le hoe izy ianao io koa ny fijerenao inona ireo boky mahafinaritra anao mamaky azy. Karazam-boky ina. Raha mijery fahitalavitra ianao, mijery tantara ianao, horonan-tsary iny mahaliana anao. Na zavakanto manao ahoana. Moa ve ireny zavatra ireny efa nisy fiantraikany na hery-miasa mangina teo amin'ny fiainanao? Ary maninona le horonan-tsary ireny no tena manokana tena tianao? Ny fahafantaranao ny valiny izay zany ahafahanao mamatra, ay moa izaho ty zany dia olona tia manampy olona ohatra zany, tia manome torohevitra olona. Ary ny fomba nahazoako an'izany dia hoe zay ohatra zany laza ianao zay dia avy amina fianakaviana antonony ary mifanampy, mifanome torohevitra. Dia zay no nahatonga nahazo an'io toetra io, ary zay toetra zay ihany koa no mbola hoentiko rehefa mianatra ao aminareo ahako. Ny fahalalana zay ora toviko dia ho ampiasaiko mba ahafahako manampy ny hafa. Ohatra zany, zay ny antony ahazahoana ilantsika amin'ny falin'ny fantaina. Fantaina manaraka ihany koa dia hoe inona teo amin'ny fiainanao nisy zavatra nitranga ve dia nisokatra amin'ny masonao, ay ve izaho ty ke tena olona mahita lavitra e, ay ve izaho ty ke tena olona mahay mandanjalanja, ay moa izaho ty ke ary tsy fantatra hoe mahay manao an'izany zaho, mahay mihira anie izaho ty, ay hoy izaho ty mahay mihira. Ohatr'izay, inona le toe-javatra nitranga? Ireo rehetra io zany atambatra dia atao tantara. Mijery lohahevitra iray isika na roa na telo, toetra tsara mazava hoazy, soatoavina, valeur. Jerentsika zany ny fantarintsika momba ilay anjery manontolo na ilay lalam-piofanana. Dia izany tsika jerenao hoe inona ny soatoavina na valeur izay mampiavaka an'io ilay lalam-piofanana na ilay anjery manontolo io. Dia manana an'io ve ahako na mifanakaikaiky amin'io dia ahoana ny fomba zany ampifandraisako, ampifadiko an'izay fahalalana izay na izay momba izay anaovako an'ilay lahatsoratra ampahafantarina an'ilay olona izay mamaky an'ilay taratasy, mamaky an'ilay fangatahako, ka tonga azy ho resy lahatra hoe ty ilay mpianatra izay tianay ho azy atao aminay. Zay zany ny tapany voalohany. Iza ianao, mitovy amin'iza ianao. Mbola ao anatin'ilay dingana voalohany tsika ilay atao hoe dingana voalohany ilay ataontsika hoe brainstorming, ilay hoe ango-kevitra, manao ango-kevitra, manao angom-pahalalana, manangona ilay fahalalana na ilay hevitra izay ho ampiasaina soratana. Faharoa, fantaina anankiray mila valiana koa dia hoe inona avy ny zavatra efa vitanao, inona avy ny zavatra efa vitanao, inona avy ny zavatra efa vitanao. Ny voalohany izy ianao, mitovy amin'izy ianao, fa ny faharoa indray dia inona avy ny zavatra efa vitanao. Eto dia ataovy lisitra ny zavatra vita, ny zavatra nisongadina. Ary inona no nahatonga anao mieritreritra fa zava-bitanao zany? Ohatra, mahatsiaro ahy eto ny rahalahiko tadidiko tsara na nisy lasy izay natao dia nanapa-kevitra ry raha handeha tongotra eto adiniko tsara hoe avy taiza ma izy iny zay? Avy any Moramanga ho any Antananarivo? Tsy tadidiko tsara le izy, fa resaka lasy ny tanora. Dia tongotra lavitra zany nataon'ny rahalahy, nataon'izy rahalahy zandriko. Zavatra goavana zany vitan'ny rahalahy. Dia ohatran'izay le izy hoe inona moa zany na nahatonga anao nanao an'izay, inona no antony nahatonga anao nanao an'izay, na hoe ahoana zany no heveranao fa zava-dehibe vitanao. Misy zavatra misongadina manko eo amin'ny fiainantsika, vitantsika. Mety niangaviana, mety nampanaovana, fa mety fanapahan-kevitra niraisintsika fotsiny izao manampy olona ohatra. Ohatra fotsiny izany mikarakara olona, mikarakara ny fiarahamonina, mikarakara ny biby, miaro ny zon'ny olombelona, manohitra ny tsirariny, zavatra ohatr'izany. Nahoana izay no lazainao fa zava-bita misongadina? Inona no nahatonga anao nanao an'izay? Manampin'izay koa dia fantarina hoe nisy zavatra hafa ve ivelan'ny trano fianarana, ivelan'ny sekoly nataonao. Mianatra ianao zany dia mety hoe mianatra fotsiny fa any anivon'ny fiarahamonina any ianao mety filohan'ny fikambanana tanora izay mampianatra momba ny antsika hoe mampianatra momba fampiasana solosaina. Na hoe fikambanana tanora mitaiza ny tanora mitovy aminao ihany mba tsy hiditra any amin'ny toetra mandeha any amin'ny zavatra tsy mety, ohatra zany. Inona ireo zavatra ireo ary nahoana ny manao an'izay ianao? Inona ny lanjan'izay zany aminao? Inona ny antony? Fa ireny rehetra ireny zany dia ilaina daholo, dia ilaina ao anatin'ilay fisoratana anarina amin'ny anjery manontolo ireny zavatra ireny, satria
tian'ilay anjery manontolo mahita ianao koa kay manao zavatra ivelan'ny tenanao, ivelan'ny fianaranao, izay mampiseho fa ianao dia olona feno tanteraka eo amin'ny manana fahafenao tanteraka eo amin'ny fiarahamonina ary tsy le mianatra fotsiny fa misy zavatra ataonao ivelan'ny fianarana, izay mahasoa ny fiarahamonina, mahasoa ny mpiara-belona aminao. Fataina manaraka ihany koa dia izao hoe nisy zavatra ve tena nanahirana mafy ianao ary no niezaka izay nataonao dia tafavoaka ianao. Ohatra izany izao ataontsika olona sahirana be ianao amin'ny kajy fianarana kajy dia rehefa niezaka ianao dia lasa nahay kajy. Na raisina tsy ihany koa sahirana fianakaviana sahirana dia olona sahirana tsy manana ninina fa rehefa niezaka mafy tamin'ny alalan'ny asa na tamin'ny alalan'ny fianarana na tamin'ny alalan'ny fanampian'ny hafa dia tafavoaka nahazo diplaoma ary izao mangataka mianatra amin'ny anjerimanontolo aty ivelany izao. Ianao ve efa nisy zavatra nataonao niezahanao mafy dia tsy nahomby ianao? Dia inona ny fomba nataonao niatrehana izany tsy fahombiazana izany? Ireo rehetra izany ao anatin'ilay fantaiana mandrafitra ny hoe inona ny zavatra vitanao, inona ny nataonao, iza izany ianao? Inona nataonao? Fantaiana manaraka ihany koa dia hoe inona ny zavatra sarotra indrindra natrehanao teo amin'ny fiainana dia ahoana ny fomba niatrehanao azy? Inona zavatra sarotra indrindra nataonao teo amin'ny fiainana dia ahoana ny fomba niatrehanao azy? Inona ny dikan'izay? Inona izany ny fomba fijerinao ny atao hoe fiainana? Inona ny fomba fijerinao ny atao hoe fiainana manoloana an'izay toe-javatra izay? Inona ny dikany hoe miaina? Inona ny atao hoe fiainana manoloana an'izay toe-javatra izay? Fantaiana farany koa dia izao ao anatin'ny le hoe inona ny zavatra efa vita izany dia hoe ianao izany rehefa mandinika ny fiainana dia inona ny tanjonao amin'ilay fiainana? Hanao inona izany ianao? Dia mety hitaitsika hanamory fiaramanidina. Tsara be izany manamory fiaramanidina, izay ny tanjonao. Fa ilay manamory fiaramanidina ve ny tanjona? Tanjony fa mbola misy zavatra hafa ve ao ambadik'izay izay tena nanosika anao tonga mpanamory fiaramanidina. Marina hoe maniry anao hanamory fiaramanidina fa tsy tonga izy, tsy tonga amin'izay. Fa misy anton-javatra hafa, misy zavatra hafa ve nanosika anao ankoatra ny fanamoriana fiaramanidina, ankoatra ny hoe fanamoriana fiaramanidina ka lasa nataonao tanjona eo amin'ny fiainana. Ny tinam-bary eto izany dinihanao daholo izany ireo zava-tsarotra na zava-tsarotra natrehana, fomba nivoahana tao. Fahombiazana maro samihafa efa azonao. Ny fahasahiranana na zava-tsarotra voavahanao. Atambatrao izany iny dia afaka anehoanao hoe izaho izany dia ilay karazan'olona miatrika toe-javatra ary tsy kivy fa mitraka hatrany reto avy ny zavatra vitako, reto avy ny songadina teo amin'ny fiainako. Izay rehetra izay dia mbola dinihana foana, jereo foana hoe inona ilay anjerimanontolo, inona ny tanjon'ilay anjerimanontolo, inona ny zavatra entin'ilay anjerimanontolo mampiavaka azy, inona ny soatoavina, inona ny viana ao amin'ilay anjerimanontolo. Hanome anareo ohatra, ho anay izany ato amin'ny Androzy University. Dia anay izany izao ny viana dia hoe mikatsaka ny fahamarinana, manamafy ny fantatra ary manova an'izao tontolo izao. Zay izany anay. Dia raha ohatra izany fantatro izany izao ilay vianan'ilay anjerimanontolo ka hanoratra momba anahy amin'izay izany ahako dia jereko hoe inona avy ny toetra ilaina mifanaraka amin'ireo ilay vianareo. Dia inona ihany koa ny momba anahy no ohatra azoko tantaraina hifanaraka amin'ilay vianareo. Dia amin'izay izany rehefa mamaky ilay olona dia hitan'ilay olona tena ity kandida iray ity dia tena tsy hafany, tena tsy hafany io. Tampina ny taona, ilay amasony mihitsy ilay zavatra tadiavinay mihitsy, io ilay lazain'ilay mpianatra io fa tena mitovy aminay mihitsy izy. Ity zavatra nosoratana ity dia mampiseho hoe izao ny vianan'ny oniversite, mifanaraka amin'izany tokoa ilay momba an'ilay mpianatra ary amin'ny toerana varam-pahatana anao izany izao. Lasa ianao izany izao mahazo toerana manokana ho voaray hianatra ianao satria ho ekena izany ny fangatanao. Fantaiana fahatelo indray dia izao. Aiza izany tena tianao handalina? Ho aiza mahatsika ity? Ho aiza mba nareo? Inona ilay tanjonareo amin'ity resaka rehetrarehetra ity? Hanao ina? Hagnino? Inona izany ny tanjona amin'io rehetrarehetra izay lazaina io? Inona ny tianao atao izany amin'ny fiainana? Zay izy navana. Amin'ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany izay azo atao. Dia inona ny zavatra heverinao fa ho ataonao izany izao ho antom-pivelomana? Asa fivelomana, antom-pivelomana na tsy antom-pivelomana, asa fivelomana fa izay tanjona ao amin'ny fiainana. Olona mahomby, olona mpanan-karena, mpanefoefo, olona manabe,
olona inona izay tanjonao zay zany. Zany hoe raha ohatra zany ianao ka hiaina mena tombon'andro ivelomana 10 taona 20 taona ohatran'izao aorianan'izao, inona zany zay ianao zay? De eto tsara be raha ohatra ianao mahalala olona malaza, raha olona mahafantatra olona malaza ianao mitovitovy amin'izany zavatra tianao atao zany no ataony. De raiso ny anarany de adiodio kely momba anazy de azonao ampidirina ao anatin'ny lahatsoratra hoe ny fiainan'i Nelson Mandela fanoherana ny tsy rariny no namolavola ahy. Ohatra zany zay tsy za io resahako fa ianao ohatra zany no namolavola ahy ka nahatonga ahy zany nanapa-kevitra hianatra momba ny sosiôlôzia na hianatra momba ny kajy ao aminareo ka ny antony ifandraisan'izay de tsotra be. Ny fahaizana ny kajy ny fahazoako diplôma ambony momba ny kajy dia hanampy ahy amin'ny famoronana zavatra vaovao zay ilain'ny fiarahamonina. Ohatra de omena hoe zavatra vaovao. Ohatrohatr'izay zany ny fomba famoronana. Fa tena manaraka ihany koa ao anatin'ny hoe ahoaiza ianao, inona no tianao tratrarina sy ny sisa teo le momba ny tanjona de hoe lahatany hoe inona moa zany tena nofinofinao amin'ny ho avy e? Rehefa mijery ny fiainanao amin'ny lasa tamin'ny lasa ianao de inona ny atao hoe mahomby amin'ny fiainana? Inona zany nofinao amin'ny ho avy? Inona ny zavatra heverinao fa nofy tianao tanteraka? Za de ho dokotera ohatra, dia hanana hôpitaly ho anahy manokana ohatra zany, zany nofinofiko zany. Zany nofinofiko. Ohatra zay lazaiko zay zany. De rehefa mijery ny fiainanao zany de zany ny atao hoe fahombiazana. Fa raha manana hôpitaly ianao na dokotera ianao na manan-karena ianao, iza moa no tsy haniry an'izany? Fa inona ny mahazava-dehibe an'izay ao anivon'ny fiarahamonina? Azafady misaotra any kely Inona ny mahazava-dehibe an'izay ao anivon'ny fiarahamonina? Inona ny mahazava-dehibe an'izay ifandraisan'izay amin'ilay anjerimanontolo? Fa raha teo dokotera ianao de maninona ianao no raisinay fa nga moa ianao rery ny teo dokotera? Fa zay le tantaran'le fiainanao zay asehonao amin'ilay vina an'ilay anjerimanontolo, mampiavaka an'ilay anjerimanontolo, ataonao tsara ao anatin'ny masony arak'ilay lazaiko teo, ataonao tsara ao anatin'ny masony, anak'Andriamasina hoe ity ny momba anareo, ity ny momba anahy, mitovy tsika reo fa tsy sahala. Zao ny mahatonga antsika hoe mitovy, reto avy. Fa le mahatonga antsika tsy sahala fotsiny de zao, ity ny mampiavaka anahy ankoatra ny mpianatra rehetra. Avy any Madagasikara malagasy ary fantatra ny malagasy amin'ny fandalana ny atao hoe fihavanana. Enga anieka mba ho zay enga anieka mba ho zay efa mivoatra be izy io manko zao le fihavanana io. Fihavanana io zany zao lasa fitaovana hanabotriana ny hafa de hanararaotana ny hafa de hanambaniana ny hafa de hanaovana tsinjiofa lavo ny malemy ny madinika ny eo amin'le antanan-tohatry ny fiarahamonina de ireo zay sokajiana ao ambany eo anivon'ny fiarahamonina de tena hitsakitsahana noho ny amin'ny fihavanana de atao hoe marimaritra iraisana no resaka. Ataontsika resaka hafa iny fa sao de ozinareo ary ianao zany anga manohitra ny fihavanana. Tsy manohitra fihavanana avy zay ny zava-misy momba ny fihavanana io amintsika. De atao fanararaotana mihitsy le fihavanana mba hanaovana tsinitsinona ny hafa ny fihavanana. Inona koa moa no tombotsoa ambonin'ny firenena koa moa le anankiray? Ka mamaly an'ity fanontaniana ity zany isika hoe aiza ny tianao andanana de asehonao songadinao hoe ity ny tanjoko de zao ny mampiavaka, mitovy aminareo aho zany. Fa ny mahatonga antsika hoe sahala, mahatonga na tsy sahala aminareo fotsiny de zay lazaiko zay, ohatra fihavanana ny teniko teo, na koa zaho dia anisan'ny nipoitra avy amina fianakaviana zay nisy ezaka mafy natao tao an-trano ary ny tenako de niasa andro aman'alina mba ahafahana nahazoana baccalauréat sy nahazoana an'izany ahafahako mianatra amin'ny anjerimanontolo ary aminay rehetra ao an-trano za ny voalohany indrindra andeha hianatra any amin'ny anjerimanontolo ary mangataka ny hianatra aty amin'ny anjerimanontolo. Zavatra zany aho hoe ianao zany mitovy amin'le ny soatoavin'le anjerimanontolo ny amin'ilay vinan'ilay anjerimanontolo de tampotampoka eo avoakanao amin'izay le bala hoe azadino fa aty misy olona hafa mihitsy ireo le mpangataka kandidà rehetra ireo tsy mitovy an'ity momba anahy ity fa avoakako ato amin'izay ny tantaram-piainako ahitanareo hoe nisy ezaka tao, nisy fikelezanaina tao, nisy finiavana tao, nisy fifehezana tao
ary zay rehetra izay no nahatonga ahy ohatran'izao, ary tiako mba ho lasany aminareo mba handray anjara amin'ny fampandrosoana ny oniversite anareo ihany koa, ny fahalalana izay entiko ary fampandrosoana ny tenako sy ny fiarahamonina misy ahy. Ohatran'izay zany ilay hoe aiza ny tianao andarana. Izany hoe ny tanjoko amin'izay rehetra izay dia mba ho mpanabe aho ohatra, na ho mpikaroka, na mpanamory fiaramanidina, na mpamboly aho. Dia asehonao amin'izay ny vokatra izay rehefa lasa mpamboly any aho dia izao ilay tiako atao e. Ary izao ny fiantraikan'izay eo amin'ny manodidina ahy, eo amin'ny fiarahamonina misy ahy. Fa ny tena manaraka ao anatin'ilay hoe lalana aleha io ihany koa izany dia hoe nahoana moa ity anjery manontolo fidinao ity izany no tena mifanaraka ny amin'ny planinanao na ny hoavinao. Raha izany hoe raha ianao zany mametraka mihitsy e, raha tsy mianatra ao amin'ity anjery manontolo ity izany aho tsy tafavoaka amin'ny planinako, amin'ilay drafitra, ilay faniriako, ilay finako. Anao tsy afaka manoratra tsy soratanao izay, fa izay ny hevitra avoakanao. Ny anjery manontolo io dia tena ao anatin'ilay zavatra tiako atao amin'ny ho avy. Mikatsaka ny marina. Izaho dia mijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana ary mikatsaka an'izany hatrany. Ohatra, ataonao ilay ohatra izany. Faharoa, ilay ny anay izany raisiko izany ilay hoe vinan'ny anjery manontolo iasako mba atao ohatra fantatrareo, hanamora azy. Faharoa, mitazona ny efa fantatra. Ny zavatra fantatro, marina, haiko, voafehiko dia tazomiko, kolokoloiko. Ohatran'izao indray ny fomba fanatanterahako an'izany tamin'ny fiainana. Izaho dia tia manangona, ohatra manangona ajia, ary tehiriziko ireny ajia ireny, tsy very ireny. Ny antony anangonako ajia satria kolontsaina. Izay ananana dia tsy afoy. Io izany manambetoka an'ilay hevitra hoe mitazona izay ananana. Farany indray ary, manova. Maro ny zavatra efa nataoko teo anivon'ny fiarahamonina. Ohatra, nitarika ny tanora teo amin'ny tanàna misy anay aho hanadio. Ary ny tanjona amin'izay tsy hoe manadio fotsiny fa tazomina fa fadiovan'ny tanàna. Nametraka rafitra miaraka tao amin'ny komity ny fokon'olona, fokotany azafady, nanaovana an'izany. Manova. Ny diplaoma izay ho azoko avy eo amin'ny fianaranao aminareo dia hanampy ahy hanao an'izany zavatra izany. Ireto ny vinavinan'asa na vinavina programa tiako atao, hanokatra orinasa, hamorona fitaovana sy ny sisa sy ny sisa. Ireo izany no manao ny valin'ireo. Io izany ilay ataontsika hoe brainstorming, ango-kevitra, angom-pahalalana, angona valina fanontaniana. Ary rafitrao, soratanao ireo rehetra reo aloha. Dia rehefa avy eo amin'izay mipetraka amin'izay isika dia tonga amin'ny dingana faharoa. Ny any aloha dingana voalohany ihany. Dia ilay hoe ango-kevitra, angom-pahalalana. Telo ilay fanontaniana amin'ny variana teo. Izy ianao, inona ny efa nataonao na ny efa vitanao? Andeha ho aiza ianao? Inona ny tanjonao eo amin'ny fiainana? Izay izany no fanomanana an'ilay taratasy. Hoentsika moa ilay dingana rehetrarehetra fa izay izany no fanomanana an'ilay taratasy, mamaly an'ilay fanontaniana hoe izy ianao fanontaniana ngeza be. Dia rehefa mamaky ny tantara momba anao iny izany zareo dia fantany hoe izay ka izany ity kandidaty ity. Mifanaraka amin'ny zavatra tianay atao ka izany ny ataon'ilay kandidaty andeha. Lasantsika izany izao. Izay izany ilay dingana voalohany. Izay ary izany ny fandaharantsika androany fa dia misaotra sy maka-telona antsika rehetra nanaraka azy hatramin'ny farany. Fampatsiahivana miangavy ry tompoko midira ao amin'ny Facebook group Zarahay Mahasoa. Ilay fakan-kevitra re dia mba tsy pahazo ny hevitrareo momba ity fandarana ity. Raha mahafa-po na tsy mahafa-po, tsisy olana mihitsy koa raha tsy mahafa-po satria zavatra fotoana lava no manome mandany ranentsika eto. Ka raha ohatra hoe tsy mahafa-po dia lazao hono izy, dia lazao hoe tsy mahafa-po fa mba zao sosokevitra ahy na mahafa-po fa hatsaraina, dia ho raisina ireny hevitra ireny dia miangavy amin'izay isika izany manatsara azy miandarana. Raha ilaina moa izany hoe tsy afa-pon'ny olona fa hajanona tanteraka dia hajanona ihany koa ilay izy, na afa-po fa ovana dia ovana koa, tsy fantatra na misy lohahevitra hafa tianareo ihany koa ho jerentsika. Tsy mampaninona izany fa ao amin'ilay Facebook Zarahay Mahasoa groupe, Facebook groupe Zarahay Mahasoa izany ianareo no manoratra azy. Dia misaotra sy maka-telona antsika rehetra izany tamin'ny fanarahana an'ity fandarana fa efatra amin'ny fitopolo ity paikady torohay fomba fanodratana an'ilay taratasy fandresen-dahatra ilay anjery manontolo ny hoe ianao no kandidaty tsara indrindra tokony ho raisina hianatra. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, misaotra ny teknisianina, misaotra ny radio AZ Television, mankasitraka antsika mianakavy, misaotra an'Andriamanitra indrindra ihany koa isika ny amin'ny famindrampony ary izy ihany koa ny no angatahana hiaro
hitsimbina sy karakarantsika mianakavy. Misaotra tompoko amin'ny manaraka indray.